Resaka hatrany ny fampahalalam-baovao mankalaza ny faharoapolo taona ny amin'ny taona ity ny Radio FMFOI natsangany Apostoly Benjamina famonenika ny Madagasikara ny Radio FMFOI andritra izay roapolo taona ny joro izay ny fantoka tamin'ny fanabeazana sy ny fitoriana ara-pilazana tsara ny Radio FMFOI isy ny fankalazana manetriketrika ny faharoapolo taona ny milapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina fitiavana odiny Ivrasata. Feno roapolo taona nijoroana ny Radio FMFOI natsangany Apostoly Benjamina amin'ity taona ity. Sarotra ny lalana saingy efa afaka nivelatra saika manerina ny Madagasikara ny Radio FMFOI noho ny fitahin'ny tompo hoy ny Mpanorina. Raha ny aingy avy amin'ny tsy misy izahay zay roapolo taona lasay 97 ngamba teo amin'ny olona roapolo teo na telopolo raha betsaka tany an-Javoahangy ambany zay nanomboka an'izany dia eny Akalamanjana no mitoroteny ary ankehitriny tao anatin'izay roapolo taona zay zany dia ny fitoriana sy fanitarana ankehitriny zay zany dia azo lazaina hoe eo amin'ny 10 eo mahery ny ivitoerana misy anay teo Madagasikara ary efa mipaika any ampitan-dranomasina zany hoe afapo zay eo amin'ny lafin'ny fanitarana. Tao anatin'izay koa ny tombo be ny fampianarana soratra masina izay napetraka ny tompo amin'ny kristianina rehetra hoe dinionareo ny teny koa sy vareny manambara. Afapo ihany koa zay amin'izay lafin'izay ary tena manome hery ara-panao anay ny fanatrehan'ny tompo ny fahasoavan'Andriamanitra. Maro dia maro eo amin'ny 30,000 eo zay amin'ny ankapobeny raha teo Madagasikara. Batize zany olona vita batisa, olon-dehibe. Ny ankizy sy ny madinika moa zany dia mahazo fahasoavana ihany koa. Itoy hatrany ny fanabeazana sy ny fitoriana ara-pilazantsara ary ny asa sosialy ho an'ny roapolo taona manaraka hoy izy. Mivelatra mankany amin'izany hoe afa firenena, mivelatra ara-sosialy ihany koa zahay. Tamin'ny fotoana raha ohatra hoe monopolisen'ny évangélisation pure dia amin'izao fotoana izao lasa mitatra zay. Misy dokotera ato dia manao action sociale zay, misy karazan'olona be dia be ato, misy manam-pahefana mivavaka, misy teboka be dia be zany, misy créneau be dia be idiranay amin'ity faharoapolo taona ity rehefa vitanay ny évangélisation dia mbola hisy évangélisation manokana. Fanaonay zany tao anatin'izay tato ato dia miakatra collégium zay, miakatra palais, manao caravane évangélika le entina amin'ny tomobile reny, mametra tanana ny olona marary any amin'ny arabe. Tsy voatery hoe ny entina any am-piangonana foana le olona fa izahay mihitsy zany araka ny teny tompo hoe mandeha any ianareo any amin'izao tontolo izao, izahay mihitsy ny tonga any amin'ny olona eny. Isy ny fankalazana amin'ny fomba manetriketrika ny faharoapolo taona eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ny 10 oktobra ho avy izao. Hifadian-kanina sy trotro ambavaka ny firenena ihany koa ny Fiangonana FMFOI mandra-pahatsitrany tany noho ny fisian'ny pesta.